Ampifaliana ampitsikitsikina tokoa ny iarahana amintsika indray amin'izao andro fafito famaranana izao afatra anatin'ny lohahevitra hoe inona no asany. Be dia be isika no mijoro vavolombelona, be dia be isika no maneho ny fihetsem-pontsika ny amin'ny zavatra izay fantatsika ny andritran'izay fiarahana izay. Ny tompo no miambonahitra ary ingany ny zavatra izay voarainareo dia hozaraina amin'ny manodidina amin'ireo izay mbola tsy mahalala ka dia hitombo indray nisan'ireo olona izay mino. Tononona amintsika tsirairay avy manomboka amin'ny kely indrindra ny lehibe ny tanora ny zokiolona ho anao izay mampandroso izao fandarana izao na miaino amin'ny radio anao na manaraka amin'ny tambazotra ara-tsosialy maro samihafa dia ho voatahy ianao. Ho aminao ny fanambinana, ho aminao ny fiarovana, ho aminao ny fidanan'Andriamanitra manomboka an'io ary ho zava-misy izany mandra-piavy ny tompontsika. Amen. Andeha isika hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina indray ka hitarika antsika izany ho amin'ny fahazahoana indray ny andro fafito. Ilay lohateny manao hoe Andriamanitra mitondra fanavaozana ny zavatra rehetra. Hivavaka ary isika. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra lehibe sy masina, Andriamanitra izay mitondra fahamalina ny amin'ny ratsy sy ny tsara izay vita amin'ny fotoana isin'izany. Indreto izay amarana izao famelabelarana izao hoe inona ny asanao Andriamanitra. Tonga eo amin'ny lohateny fafito izay hoe Andriamanitra mitondra ny fanavaozana ny zavatra rehetra. Mangataka ao mba hahavelanao ny heloka rehetra. Io mantsy ny mampisaraka ny olona aminao dia ny fahotana. Mangataka ao fanahy masonao mba hanome fifantohana ianao. Ta io ny fitaovana izay miasa rehetra, ta io ny sofina izay voninkaino ary engany mba fahasoavana miampy fahasoavana. Fitanana ho an'ny sambatan'olona izay manaraka izao teninao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanao ny zavavaka izany. Amen. Inona ny asany? Tonga eo amin'ny asa farany isika izay ataon'Andriamanitra amin'ny voariny. Ny lohateny dia hoe Andriamanitra mitondra fanavaozana ny zavatra rehetra. Ahoana hoe izy teo? Andriamanitra mitondra fanavaozana ny zavatra rehetra. Inona no nolazain'ny Baiboly mikasika an'izany hoe fanavaozana ny zavatra rehetra izany? Manasanao mba hamakina ao amin'ny Apokalipsy toko 1:20, Apokalipsy toko 1:20, andininy 5 tapany voalohany. Ianaran'i Jesosy manao hoe ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandianana indo avosoko ny zavatra rehetra. Averina vakina indray fa misy tsy maheno angambany. Ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandianana indo avosoko ny zavatra rehetra. Maheno ve isika? Jesosy Kristy ry havana no lazaina eo amin'io andininy io. Izy lay manao ny asa fanelanelanana ao amin'ny fitsarany lanitra, ilay nambaran'ny Daniela toko 7 hoe nipetraka ny mpitsara. Asa fitsarana zany. Izy lay voambara ihany koa eto hoe nampanantena izy hoe indo avosoko ny zavatra rehetra. Raha jerentsika tsara io andininy io zany, eo ambonin'ny seza fiandianana no nanonona io fanambarana lehibe io Jesosy Kristy. Eo amin'ny seza fiandianana, ao amin'ny toerana izay anatanterahany fitsarana, isoloany vavantsika, hitsarany atsika, ao izany no manao an'io fanambarana io. Tena fanambarana lehibe, tena fanambarana mezinezina tokoa izy ty ary tena mendrika ny hodiniana tokoa. Minao fa maheno anareo, minao fa ho ampakarina mafy ny volume ka dia ho henonareo indray ny toy an'izao manao hoe inona ary no hitranga aloha milohan'ny hitondrany Kristy ny fanavaozana ny zavatra rehetra. Misy zavatra tsy maintsy mitranga ao amin'ny Jeremia toko 4
20 ka hatramin'ny 4. Anarany Jesosy manao hoe nojereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy sady foana. Izay ny tany mpaminany zany teto mpaminany Jeremia. Ary ny lanitra koa ka indro tsy nanam-pahazavana izy. Nojereko ka indro tsy nisy olona ary ny voromanidina rehetra efa nandositra. Nojereko ka indro ny samavokatra aza efa tonga efitra, ary ny tanàna ny rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehova, dia teo anoloan'ny firehetany fahatezerana. Io zavatra resana io dia manomboka mitranga izy io ao aoriana kely ny fihavian'i Kristy fandohany. Manomboka mitranga izy io. Rehefa tonga mantsy Kristy amin'ny fihavian'ny fandohany, araka ny ambaran'ilay lohahevitra omaly hoe isy ny fandreganana ny ratsy fanahy, ho levonina ny tanànany irehetra fahatezeran'Andriamanitra, dia ho ravan'ny tanàna. Ny tsara fanahy zay rehetra mino miakatra makany an-danitra, ao anatin'io ianao. Amen. Ny ratsy fanahy kosa dia manahoana? Ho levon'ny fisehoan'i Kristy. Dia hitan'ny mpaminany Jeremia zany hoe tsy nisy olona, ny biby dia tsy eo intsony. Ary rehefa mitotsy kelikely zany mahalaony tany zany, dia iverina toy ny tamin'ny voalohany hoe tsy nisy endrika izy sady foana. Tsy nisy endrika sady foana. Ary dia ho tahaka an'izany ny zavatra hitranga ry havana malala araka an'io teny io. Inona ary zany no ataon'ny voavony mandritra ny arivo-taona any an-danitra? Hoy taminareo teo hoe hiakatra ny mino. Iketsika izany. Anao inana nefa ny mino mandritra ny arivo-taona? Inona natao amin'izany arivo-taona izany? Apokalipsy 20, andin'ny 9 tapany 2. Apokalipsy 20, andin'ny 9 tapany 2, minaran'i Jesosy manao hoe fa hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo, ka hiara-mandraka aminy arivo-taona. Antsoina hoe mpisoron'Andriamanitra na mpisoron'i Kristy zany ireo voavondry. Olona manokana zany mpisorona zany tamin'ny Testamenta taloha. Olona mifankazatra amin'ny ara-pivavahana, olona zay atao eo akaikin'Andriamanitra. Dia izay ny toerana misy ny voavondry. Rehefa hiakatra ho any an-danitra izy, dia mandritra ny arivo-taona dia mpisoron'Andriamanitra izy. Eo akaikin'Andriamanitra sy Kristy, ary hifankazatra ara-panahy, hifankazatra hifandray amin'Andriamanitra sy Kristy mandritra ny arivo-taona, ary ao anatin'izany le hoe hiara-mandraka aminy arivo-taona. Inona moa ny dikan'ity hoe hiara-mandraka aminy ity? Ny atao hoe miara-mandraka aminy dia hoe miara-mitsara aminy. Tamin'ny andron'ny Baiboly mantsy dia ny mpanjaka no mitsara. Nangataka ny mpanjaka Solomona mba hahaizany tsara. Dia zay fanehoan-kevitry ny Baiboly zay zany no nampiasain'ny mpanoratra ny bokin'ny Apokalipsy, ka ilay teny hoe miara-manjaka eto zany dia hoe ny voavony zany dia ampandraisin'Andriamanitra anjara amin'ny fitsarana mandritra ny arivo-taona. Aoka zany isika zay mino tsy maika hitsara alohan'ny fotoana, fa aoka ianao hiandro an'io fotoana io, satria any ianao omen'Andriamanitra arivo-taona ianao hitsara miaraka amin'ny Kristy, dia marina azo antoka amin'izay ny ataontsika. Izy ary zany no ifantohan'ny fitsarana irahana amin'ny voavondry. Ao amin'ny Korintianina voalohany 4, andininy 2-7 miara-mahitsika. Korintianina voalohany 4, andininy 2-7. Ianaran'i Jesosy namakina ny teny, sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao. Le olona masina eto zany dia le olona zay nino tandadidin'Andriamanitra, le olona bebaka dia niakatra ho any an-danitra zany rehefa tonga Kristy, ireo le mpisoron'Andriamanitra, ireo zany dia hitsara ny izao tontolo izao. Ny andiny manaraka dia zao hoe tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika. Izany hoe ity fitsarana ity zany ilay mandritra ny arivo-taona, izay andraisan'ny voavondry rehetra anjara ao anatin'io ianao raha mino,
de zao hitsara isika ny anaran'ireo ratsy fanahy, tsy hoe hamoaka fehikevitsika hoe ity olona ity tokony hovonjena na hoe ity olona ity tokony ampidinina indray ka ho very, tsy any le izy, fa hanamarina isika, hanaporofo isika fa ny fitsaran'Andriamanitra izay efa noraisiny teo aloha tamin'ny fitsarana famotim-pitorana de mitombona, marina, tsy misy fiangarana, tsy misy fizahatavan'olona, ka de ny olombelona tahaka atsika izay niaraka tamin'ireo olona reo no anatanteraka izany fanamarenana zany. Ary dia ho resy lahatra ny vovondy amin'ny farany, ho resy lahatra izy hoe tena rary ny rangara ity olona ity very a, tena rary ny zao kosa ve ny ataony. Ary amin'izay tsika dia atsapa hoe tsara Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra. Ravana malala ny fototenin'ny fitsarana de hoe tsara, ny fototenin'ny fitsarana dia tsara, ka amin'ny farany zany de ho resy lahatra ny vovondy hoe tena tsara Andriamanitra. Ao anatin'ny fahatsarany no nanaovany ny asa fitsarana izay nataony. Koa dia rariny raha ohatra ka io no sazy ary matoa isika vovondy de tena misy tokoa ny fahasoavana, tena misy ny fitiavana, tena misy ny fanamarinana antsika. Eketsika ihany koa zany amin'izay fotoana izay. Inona ary ny zavatra hitranga ary iseho ao aorianany ity arivo taona ity? Ny zavatra hitranga raha jerentsika ny Baiboly ao amin'ny Zakaria 14:3, Hébreu 12:22 de zao: hidina eto an-tany Jerosalema vaovao, miaraka amin'ny olona vovondy ao anatiny. Jerosalema vaovao zany ny renivohitry ny tany vaovao sy lanitra vaovao, hoy ny Baiboly. Atsangan'Andriamanitra ny ratsy fanahy izay tsy natsangana tamin'ny fitsanganana voalohany. Eto no voalaza fa fitsanganana faharoa. Ilay fitsanganana voalohany zany de rehefa tonga Kristy ka raha maty ao amin'ny Kristy le olona dia tsy voatazo ny fasana, mitsangana izy. Amen. Ilay fitsanganana faharoa dia ao aorianany arivo taona dia atsangan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Itsangana izy miaraka amin'ny vatana mety lo, ny tena mety maty, mbola ao amin'ny any ny aretina cancer amin'izay, ao anatiny any ny diana bala izay nandalovany amin'izay, ao anatiny any ny toetra ratsy mamofady tao aminy. Itsangana miaraka amin'izay izy, tsy mitovy amin'ny fitsanganan'ny olona izay maty ao amin'ny Kristy izay efa voavela heloka, tsy mitovy. Fa ny ratsy fanahy kosa dia itsangana miaraka amin'ny tena mety loha, mety maty ny toetra ratsy. Apokalipsy 2:5 no ahitantsika an'izany. Ho fitsorana kelikely i Satana ary mandritra an'izany fotoana izany dia mitaka ny ratsy fanahy izy mba hanao ny faraheriny hanafika ny Kristy sy ny olony. Ezekiel 38:16, Apokalipsy 20:7-7. Izany hoe rehefa mitsangana zany ireo ratsy fanahy ary tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany, izy amintsika nefa nisa fasika ray sotro kely tsy voaisa, fa tahaka ny fasiky ny ranomasina isan'ny ratsy fanahy. Reo ratsy fantatra amin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny farany tantaran'ny tany izay mbola tsy novalian'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana tahaka ny hoe safitra Noa sy Sodoma sy Gomora, de mitsangana amin'io fotoana io. Ary rehefa mitsangana izy dia ilay lehibe an'ny mpamitaka, ny devoly zany, no hitany ary dia ho taominy ireo olona ireo, ho taominy ary dia hoe andao sika hanafika ny tanàna malala izay midina amin'io fotoana io. Tsy tapitapitra izay nefa ny riavana malala. Dia tsahatra Andriamanitra ny finiavan'ny Satana, ny friariany hanafika, ka de hoentin'Andriamanitra izy sy ireo mpombazo amin'ilay fitsarana farany, ilay ambara ao amin'ny Apokalipsy 20:1-20 ka hatramin'ny 4:20. Io ilay fitsarana farany io. Ny bibidia, ny mpaminany sandoka, ny devoly dia ho tsaraina amin'io fitsarana farany io. Eo ihany koa ny ratsy fanahy andalo amin'io avokoa zany ny ratsy fanahy rehetra.
koa manoloana an'izany fitsarana farany apokalipsy toko faharoapolo dia ny faraiky ambin'ny folo safaty ambin'ny folo zany dia ekoaka eo anatehan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Iaiky izy fa tsara Andriamanitra, iondrika eo anatehan'ny Kristy izy, iaiky izy fa Jesosy no tompo sy mpanjaka. Tatsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa andin'ny fahafolo sy raiky ambin'ny folo. Averiko indray Filipianina 2 andin'ny fahafolo sy raiky ambin'ny folo izany hoe eto zany tanteraka le teny ao amin'ny io teny io hoe andohalika ny lohalika rehetra, andohalika. Am'izao mantsy dia mbola misy lohalika tsy mandohalika anatrian'i Jesosy, mbola mandohalika amina sarin-javatra izy, mbola mandohalika amina zavatra hafa ilay olombelona. Misy zany ka tsy maintsy ambara. Fa amin'ny fotoana io kosa dia ny lohalika rehetra hatramin'ny lohalika Satana, ny andriany ratsy izay nikomby tamin'andro tany an-danitra tany, ny lohalika raha ohatra ka tsy mino ianao dia zao, iaiky ianao fa Jesosy ny tompo, Jesosy no mpanjaka, izy no mpamonjy ary iaiky ny voary rehetra amin'izay. Ny ratsy fanahy fa Andriamanitra dia tsara. Iriko tanteraka aina zany teny zany. Manaova amen raha tiatsika zany. Amen. Avy eo ry havana dia ho levonin'Andriamanitra ny ratsy fanahy rehetra, ho levonin'Andriamanitra ratsy fanahy rehetra ary sy afo avy any an-danitra handany azy am'izay ora sy fotoana izay vao misy ny afo be. Amintsika amin'ny teny zao zany tsy mbola misy io afo be io. Raha misy ary io afo be io dia aiza ny toerana misy anazy? Atory hafa tsy hitako, tsy mbola misy izy io. Fa ny afo be tompoko dia amin'io fotoana io dia afon'Andriamanitra mihitsiny no midina mandany any Satana, ny mpaminany sandoka, ny bibidia, ny ratsy fanahy rehetra. Dia izay le hoe fahafatesana faharoa. Ny olona zay mitsangana amin'ny fitsanganana faharoa zany dia atolotra ho amin'ny fahafatesana faharoa. Tia hanambara aminao amin'ity fotoana ity hoe ho levonin'Andriamanitra ny fakany fahotana teny devoly. Tsy mahery io devoly io. Ho levonin'Andriamanitra io amin'ny fotoana io. Koa teny zao, raiso ny fanapa-kevitra. Raiso ny fanapa-kevitra teny zao. Raha tsy te hiaraka ho levona aminy ianao dia mela aminy. Aza manompo devoly tompoko. Aza miditra amin'ny fikambanana misy devoly re tompoko. Aoka isika tsirairay avy iverina amin'Andriamanitra fa ho avy ny fahamalena farany. Ary Andriamanitra no anatanteraka an'izany. Amin'ity fotoana ity dia ambara amintsika ny ao amin'ny Naoma. Naoma toko voalohany andininy fahasivy. Zao no ambaran'io teny io manao hoe inona no heverinareo manohitra an' Jehova? Fahafonganana no ataony. Ahoana ny toyany? Tsy verina fandohany fahoriana. Rehefa ho levonin'Andriamanitra ary ity tany ity dia mazava eto ny resaka. Ho mandrakizay ny fandevonana izany. Tsy verina intsony ary tsahatra hatreo ny faratsiana rehetra. Tsy hisy intsony hoe any amin'ny planeta hafa, any amin'ny galaksia hafa dia hisy indray ny olona, hisy indray mponina izay ania sy anivaka. Tsia! Mazava ny ambaran'ny Baiboly eto. Mazava, tsy verina fahondoany ny fahoriana satria ilay anjelony vadika, ilay Losifera nandrary devoly, diabolos mpamitaka dia indro fa levonin'Andriamanitra. Koa dia hisy ako ny mandrakizay alao valo amin'ny voary manontolo, tsy ny olombondrena ihany, tsy ny mponina lanitra ihany fa ireo mponina any amin'ny tontolo izay mbola tsy lavo dia ahita ary hamafy hatrany fa tsara Andriamanitra ary fitiavana Andriamanitra. Ary farany dia ho diovin'Andriamanitra ny tany, ho avaoziny ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo no ahitantsika an'izany. Apokalipsy toko faha 2 andininy voalohany dia ho diovin'Andriamanitra ity tany misy atsika ity. Ho levonina avokoa ny vato, ho diovina izany. Ka rehefa madio izy ity dia any amin'ny farany lavenina farany no hipetraka eto ilay Jerusalema vaovao izay ao anatinao ny olombovondry. Eto Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia hamorona voary vaovao izy, hiteny tony tamin'ny
voalohany izy hoe Andriamanitra nahary latasina dia nampiasa ny teny Isaia 5:20 rehefa vita 20 dia hamorona voary vaovao Andriamanitra. Ao anatin'izany ny biby, ao anatin'izany ny vorona, fa ny olombelona kosa. Ianao zay mino no anjaka ao asesonao zay. Ianao zay mino la olom-bovonjy no ponina ao amin'ilay tanàna vaovao sy lanitra vaovao. Vaovao avokoa ny zavatra rehetra setrerena. Satria tsy eo intsony ny fahotana, tsy misy intsony ny ozona izay mahatonga ny fiainana iverimberenan'ny olona tahaka an'izao. Ny voavonjy ry havana averina indray, ny voavonjy no olona mandrakizay ao amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Ny fanantenako ry havana dia ho isan'izany anie izao zay miteny sy ianao zay miaino amenna. Ao anatin'izany ianao, aoka tsy zavatra izay hanelingelina ny fifatoanao sy ny fanapa-kevitrao. Raiso amin'ity hariva ty, amin'ity fotoana ty, ny fanapa-kevitrao. Raha ohatra ka tianao ny isan'ny citoyen, olom-pirenena ao amin'izany tanàna izany, raha mbola tsy niroso tamin'ny rano batisa ianao, da aoka ho alainao io passeport io mirotsa, manatona, aoka anaiky iroso eo amin'ny rano batisa ianao. Anisan'ny haingon'ny tanàna ao amin'ny vaovao io ny tsy fisian'ny fahafatesana, ny alahelo, ny fitarainana, ny fanaintainana. Apokalipsy 1:24 iverina indray eto ry havana ny fifaliana sy ny fahasambarana takan'izay niainany poniny edena taloha. Anjaka ny filaminana, anjaka ny fiadanana, isy fiaramonina vaovao amin'ny lafiny rehetra. Kristy nanao an'izany. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no hitondra ny fanavaozana tanteraka. Tsy ny olombelona nanao an'izany, tsy ny fikambanan'ny firenena maro nanao an'izany, fa Kristy no ametraka ilay fiaramonina vaovao izay anjakan'ny filaminana sy ny fiadanana. Koa tsy hisy olona intsony hifanambaka amin'io fotoana io, ary hitady izay hifanasoa ny ponina ao amin'izany Isaia 5:20 tapany voalohany. Ny biby ao dia tsy andratra ny olona ary tsy hinana ny biby ny olona ao. Isaia 5:20 tanteraka ny fandriam-pahalemana eo amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao. Ny antony alefa amintsika ary amin'izao famaranana an'izao famelabelarana zao dia zao hoe vonina ary ve ianao, vonina ary ve ianao no isan'ny olom-pirenena ao amin'ny tany vaovao io. Vonina ve ianao ny ino an' Jesosy, ny anaiky an' Jesosy, fa izy no afaka hanavao ny fiainanao. Angamba ny olona izay manaraka izao fandarana izao mahatrapa hoe potika ny fiainany, rava ny fiainany, mitsakarana bavy, mitsakara lahy, fa mbola misy ho anao ny fanantenana, mbola misy ho anao ny toky mandraisa fanapa-kevitra, miandania an' Jesosy, afaka manavao ny fiainanao izy amin'izao sisa izao. Tsy mbola tara ny fanapa-kevitrao, manatona n'ilay Andriamanitra ny fiainana dia ho hitanao fa isy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao. Ny tompo anie tahantsika tsirairay avy, ary andesika hivavaka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika ny loha-hevitra tsirairay avy, ary ahafahantsika mitomba amin'ny avoavo kokoa eo amin'ny fanaranany tompo sy eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Vavaka sika. Andriamanitra tomponay io, akory ny hafalianay satria mifarana amin'ity fotoana ity, ny herinandro izay niarahanay namakafaka, nampaherezana ny amin'ny lohateny hoe inona ny asany. Engane Tompo Andriamanitra ireo izay nino anao, nino ny teninao, ireo izay nandray fanapa-kevitra fa hiverina hanompo anao, ireo izay nanolo tena ho isan'ny olom-pirenen'ny lanitra, dia aoka Tompo mba ho terizinao ity olona ity. Terizo ny fanapa-keviny, ampitombo Tompo ny finoanao anatiny. Eny mety misy olona manaraka an'izao fandarana izao, rava ny fiainany, rava fandraisany aminao sy amin'ireo hafa. Aoka Tompo Andriamanitra, tsy ho kivy izy, atrakao Tompo ny lohany. Aoka Tompo Andriamanitra, amerina amin'ny laoniny ianao
ny momba azy raha toa ka ho voninahitra ao zany ary ampahereza izy tompoandriamanitra ao. Engany ho tsapany Manjakariva fa mbola misy ilay fanantenana mahafinaritra, mbola ho avy ianao Kristy hoe, mbola ho avy ianao izay hitondra ny fanavaozana tanteraka ny zavatra rehetra. Ankehitriny ary zay dia mangataka hatrany nitehirizanao ny mpiaino mba ho mpiaino mpakatony teny izay, ka engany amin'ny fotoana izay amerenanay mandinika zao lohahevitra izao dia hisy hatrany ny fitarian'ny fanamasina, ka izay tsirairay avy dia atrapa fanambinana amin'ny fiarahana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia tapitra teo indray zany ny fiarahantsika izany herinandro ity anatin'ilay lohateny hoe inona no asany. Ny fiarahantsika no mifarana fa azontsika atao tsara ny mifandray amin'ny alalan'ny telefona raha misy lohahevitra izay tsy azontsika, azo atao mamalan'izany amin'ny alalan'ny MP na amin'ny fomba maro ahafahantsika mitomba amin'ny fahalalana, mitomba amin'ny finoana, satria ny faniriana ho anareo dia ho any an-danitra isika ao amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Ka dia tononona amintsika tsirairay avy Manjakariva ny zanan'Andriamanitra ho anao sy ny asanao. Mandra-peona tompoko amin'ny manaraka indray. Amen.